atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitra loharano avy any hatsaragna jiaby no angatantsika fahasoavagna isan'andro. Izy lay nanome ary magnome ary mbola hanome atsika ny fahasoavagna rehetra. Mendriky sy rary ny raha isotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavagna jiaby zegny atsika. Ary zegny ihany koa no angatantsika ny fahasoavagna amin'ny alalan'ity salamo fahenigny amby roapolo ity hoe: Heno iry tompo ny fehoko miantso anao, tongava hamonjy ahy, aza manary ahy, aza mafoy ahy, ry Andriamanitra mpamonjiko. Ary amin'izao vanim-potoagna ny alahady faha-1 amby roapolo tsotra mandavantaona izao, faly mitafa sy magnano mbola tsara kory aby atsika jiaby agnatao ankatragno agny. Atsika mitandregny magnaraka mankafy manjohy atrany ity onjapeo ity, n'aiza ny toeragna misy anao, ninino ny sehatra misy anao, ny ambaratonga misy anao, isoranay anareo. Ary manasanao ary itandregny sy agnaraka ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentiny re amandrentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny famoabasany ireo ten'Andriamanitra maro samihafa, ny vakiteny voalohany, vakiteny faharoa ary ny evanjely atodotry ny eglizy amintsika niany ity. Ampian'ny lohahevitra lehibe izegny indesintsika miaigny mandritra ny herinandro. Agnatsaransika ny fiainagnantsika sy ny hafa, entintsika magnamasigny ny tegnantsika, agnamasinantsika ny ologno jiaby mifanerasera amintsika isan'andro. Eny hatramin'ny zavaboary magnodidigny atsika aza izany. Ka ny lohahevitra amin'ny eglizy atsika niany magnerantany dia ny hoe ny voa mitsimoka sy mitombo ho azy. Ka izay no anasagna atsika ary itandregny hatramin'ny farany, ampinogna, ampitiavana ary amin'ny fanantenana tokoa. Izao ny lazain'ny Tompo Andriamanitra, angalako ny tendro ny sedera avo ka amboleko, olaingosako ny sampany milenidenika amin'ny loharantsany, ka amboleko eo an-tampo ny tendrombohitra avo sy manerinerina. Eo amin'ny tendrombohitra avo ny Israely no amboleko azy. Andrantsana sy amoa izy, ary tonga sedera matalanjona, unenany zao fody amamborona madinika rehetra izao eo amboniny. Unenany vorona rehetra eo amin'ny alokaloky ny rantsany, ary ufantatry ny azo rehetra any antsaha fa izao Tompo efa nanetry ny azo avo ary nanandratra ny azo voahetry
na maina ny azo maintso ary na maintso ny azo maina. Izao tompo no niteny ary izao no anatanteraka. Izany ary niteny ny tompo isorana ny e Andriamanitra. Voninahitra wanirauku tuku ianareo Ramamu wabe amivuka jini ifana
ry kristianina havana noho izay manana toky mandrakariva sady mahalala fa lavitra ny tompo izahay raha mbola mitoetra amin'ny vatana satria finoana moa no andehanantsika fa tsy ny fahitana. Dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin'ny vatana mba hitoetra eo akaiky ny tompo. Ary izany ihany koa no ikelezanay aina mba ankasitrahan'ny tompo na mitoetra amin'ny vatana izahay na miala aminy. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho amin'ny fitsarany Kristy mba andrasantsika tsirairay avy izay tandrify ny asantsika fony mbola tao amin'ny vatana na soa na ratsy izany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa any iza ny evanjely masina nosoratany masinday marika voninahitra ny ho anao ry tompo. Marika toko 4. Tamin'izany andro zany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany. Ka izy matory sy matsiaro isan'alina isan'andro ary ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny fa mahavokatra ho azy ny tany. Ka taony no voalohany dia saloy no manarakaraka vaoventim-bary amin'ny saloy no farany. Ary rehefa vokatra dia jinjegny miaraka amin'izay satria tonga ny taom-pijinjagna. Ary indray izy amin'inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra ary fagnoarana inona no anehoantsika azy. Tahaka ny voantsinampy izy izay kely indrindra amin'ny voa rehetra ambony tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo ary mandrantrana vetivety ka azo ny voromagnidiny ialofagna ny alokalony. Dia fagnoarana maro toy zegny no nitoriany teny taminy araka izay takatry ny sain'izy ireo. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fagnoarana izy fa noho ny mangingina vao nagnambara tamin'ny mpianany ny hevitry ireo rehetra ireo. Izany ary ny tseny ny tompo dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana
araky ny fahafantatsika dia ny alahady fankalazana ny trinité masina no alahady namaranasika ny fankalazana ny paka na dia tamin'ny pentecote aza ny tena 50 andro zay no midikany hoe pentecote 50 andro no ny katedraly ambany fiarovany fomasindresoa izany hoe ny diocese ihany koa dia mankalaza ny fomasindresoa itsika tamin'ny alahady lasa teo fa ny eglizy hafa kosa mankalaza ny alahady faraka am'roapolo mandavataona satria talohan'ny alahady teo alahady ny melohany idirasika tamin'ny karemy no alahady 10 mandavataona fantasika ihany koa fa rehefa miresaka mandavataona sika dia averimberina amintsika fa fotoana fandaliana mpinona miainga amin'ireo tenin'Andriamanitra vakiteny mitoy fandrindra ny vakiteny faharoa sy ny evanjely isika satria tian'ny eglizy ho alalintsika izay finoansika zay miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka izany no mahatonga ny resaka hoe taona A, taona B, taona D ary misy ny taona ankasa sy ankasa rehefa andavanandro. Ny antony dia tian'ny eglizy isika mandritra an'izay taona 3 taona zany, taona A, taona B, taona D ary miaraka amin'ny andavanandro taona ankasa sy ankasa no amaky ny tsoratra masina manontolo ny baiboly mba afahasika miditra lalina ao amin'ny tenin'Andriamanitra na marimarina kokoa idiran'ny tenin'Andriamanitra amintsika bebe kokoa ka zary ifiainana. Ka izao taona izao ary dia taona B ka imasinday marka ny evanjely vakina sy alalinina efa nilazaisika moa zany tamin'ny herinandro voalohany mandavataona ka sara ihany nefa ny mamerina azy eto. Tsara ihany koa ry kristiana havana ny manamarika fa ny fiverenantsika mankalaza ny alahady sotra mandavataona dia mampatsiaro asika fa sy manapahataperana ny fitiavan'i Jesoa satria sady manolotra ny tenany antsika izy tamin'ny fizaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsakanako velona amin'ny alalan'ny Eukaristia no mampiditra asika ihany koa ho zary mpianatra mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra ka izay indrindra no mahasarobidy an'izao mandavataona zao ary manomana antsika bebe kokoa aza amin'izay kongresy eukaristika zay. Fotoana zany anoizasika ny fandaliana mpinona sika zao mandavataona zao ibanjina sika bebe kokoa ny fiainan'ny Kristy ka mitoy ny fampianarany hoe isika mba hivahatra sy ho lasa paka ao amintsika bebe kokoa ny fiainam-pinona mba sy finoana pahazarana fosiny finoansika fa finoana mivahatra tsara ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika hitoetra bebe koa amin'ny Kristy sy toerany an-trany ary ahovanona anompo satria sy mikombona ny fiombonana amin'ny Kristy ka isaky ny mandalina ny finoantsika zany dia lasa paka ao amintsika ny fampianaran'ny Kristy ka amokatra bebe koa amin'izay ny fiainantsika amokatra ny fiainantsika raha araky ny efa tsapanareo dia mahay mampiasa ny mot de passe isika ary aoka sy fangaro zay mot de passe zay fa raha mipetraka sara araka nireo mahay mampiasa n'izany atao hoe mot de passe zany dia io ny lakle zany mamoa ny varavarana mot clé mamoa ny varavarana mampiditra amin'ny sehatra mpiainana mampivelatra ny finoana ka tonga sika oeove missionnaire tabernacle velona ary izay no anomezasika ary anireo mot de passe fandrindra moa amin'izao sika miroso amin'ny synoda sy amin'ny kongresy eukaristika izao ka raha tadiditsika sara ary ry kristiana havana ny mot de passe voalohany araky ny fanambarasika fa misy etape dingana ho isika ny rososika makany amin'izay kongresy eukaristika zay natomboka sika tany amin'ny la montagne zay dia nandalo tany amin'ny ireo voatokana tany antala dia am'izao sika iroso bebe kokoa amin'ny dingana fahatelo ka apiditra sika amin'izay kongresy eukaristika zay ka raha tadidinareo sara ary ry kristiana havana dia raha ny mot de passe tany la montagne dia ho isika hoe HENOY espace IZY
ka io midignany voalohany izany hoe fahaizana miaino an Jesosy ary raha miaino an Jesosy tsika dia iainony manodidina ary raha miainony manodidina dia miova ny fifandraisansika ka lalana hitondra sika amin'ny fampizoroana ny fihavanana io fihavanana sady kristianina no malagasy ka ahafahasika tokoa ary io miroso amin'ny dingana faharoa ny fiainona izany hoe dingana ahafahasika mametraka ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao io ka ny mot de passe faharoa natolotra tany antalaraka ny voalaza sika teo dia ny hoe MITOERA mitoera izany hoe ny olona miaino sara dia mitoetra ary mitoetra ao amin'ny tompo ary ny tompo ny fototra ka na dia eo aza ny sedra maro samihafa na dia eo aza ny fanadiovana maro samihafa ny rantsana dia io rantsana io dia rantsana voadio satria mitoetra amin'ny fotokazo ka noho izany velona tsara ka na ino-kidona na ino-kiatra dia afaka mampizoro an'izay fihavanana izay ka io fihavanana efa mitoetra io no miroso ary amin'ny mot de passe fahatelo ary sy inona zay mot de passe fahatelo izay manambara amin'ny firososika akaiky dia akaiky amin'ny fampizoroana sy fametrahana ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao dia sy inona fa manompo MANOMPO satria lay fiombonana lay fitoerana ao amin'ny tompo dia mampiombona sika amin'ny tompo kanefa ny fiombonana amin'ny Jesosy dia sy fiombonana mikombona ho isika fa fiombonana maniraka tahaka ny Jesosy ny raina hoetonivo sika izy no hiraka voalohany ka ny fiainan'izay Jesosy hiraka zay dia fiainana fahafoizana sy fanompoana araka ny voalazan'ny masindaha-Paoly amin'ny taratasiny amin'ny Filipianina toko faharoa manana ny toetra mahandriamanitra azy Jesosy nataony tsinitsinina zany nidina farany ambany izy ary nafoy ny ainy ho fanavotana sika ka izay indrindra no mahatonga nio mot de passe fahatelo zay sy misaraka amin'ny mot de passe faharoa MANOMPO manompo izay lalana farany tampony amin'ny fampizoroana n'izay fihavanana zay sy ho isy ny fihavanana sady kristianina no malagasy ary tena sotoavana tena izy raha sisy ny fahafoizana sy ny fanompoana ka izay indrindra no mahasarobidy an'ireo mot de passe ireo hoentina amin'ny fampizoroana sy fametrahana an'izay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao zay ka ahatonga sika ho piraitam-po ka ho tabernakla velona satria amin'ny fampisimbana mifanasoa mikasaka ny soiombonana zay ny lalana izorasika ry kristianina havana sarany manamarika fa miainga avy amin'izay dinika ny zava-misy ainasika kehitriny no manosika sika ilofo amin'ny fandaliana-pinoana araka ny voalaza sika teo ary zay no anton'izao synode sy kongre sy eukaristika izao satria araka ny fantatra sika ry kristianina havana dia maro ny manozongozona ny finoana ka tady irodana ny finoansika izany no mahatonga sika milaza fa sy maintsy miala amin'ny finoana enti-pahazarana isika ka mivelona amin'ny finoana velona tokoa mitaky safidy isan'andro izay ka ireo mot de passe telo ireo no anampy isika ametraka an'izay safidy izay miaino an' Jesosy mitoetra ao amin'ny Jesosy manompo ka izay indrindra ry kristianina havana sy afaka anao safidy matotra isika raha sy maropototra ary lalipaka ny finoansika sy vita ny misafidy akandrina fosiny fa sy maintsy mivahatra sara izay safidy izay sy maintsy mivahatra noho izany ny finoansika sy ampy mivahatra fosiny ny finoansika fa sy maintsy manova ny fiainansika izay finoana velona izay io lay lazaisika fiovampenitra mahery-vaika eo amin'ny fiesika sy ny fitondran-tena mba aheza sika manambara ny finoansika tokoa ka hay ampitrotra an'izay finoana sy ny fiainana izay raha tanteraka ny dia miroso amin'izay voalaza sika teo ambony mikasika ny mot de passe manokatra amin'ny tontolo-pinoana ka ahafahasika
velona bebe koa ny maha-kristianina sika, zany hoe vokatry ny maha-olo-pinoana, maha-olo-panantenana ary maha-olo-pitiavana sika dia zary EOV missionnaire tabernakla velona tokoa isika, ka miroso amin'ny tena fahafoizana fanompoana ao anatin'ny fahamarinana, ka mifampisimina sy mifanasoa ary mikasaka ny soiombonana. Izay no mahatonga sika mamerimberina hoe io tokoa ny lalana mitondra sika amin'izay fampizorona ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Mety misy anana eritreritra ay ao amin'ny saisika ao, ka ametraka fanontaniana hoe mba ahoana ary no ahafahana manatanteraka zany projet goavana lazain'ny monseigneur zany vina goavana izany. Ry kristianina havana, ny votom-pampianarana tolotry ny evanjely sy ireo vakiteny roa voalohany no mamaly io ay sika io. Tiany Jesosy ho sapasika, na ny marimarina koa tiany eglizy ho sapasika amin'ny alalan'ny fampianaran'i Jesosy amin'izao alahady 1 mandavataona izao, mikasika ny momba ny voasinapy zany, ka tahaka ny voasinapy izay voan-javatra farany kely indrindra, de tahaka an'izany ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana ao amin'sika ao. Ka raha vonina isika mitoetra ao amin'ny Jesosy, miaino an' Jesosy, manompo tahaka azy, dia miova ny fiainansika, satria isika sy miaino sy mitoetra ao aminy sy manompo fosiny, fa miova ho Kristy velona, Kristy mpiarabelona amin'olona. No isika sy miaino, no isika sy mitoetra ao aminy, no isika sy manompo, no mahatonga n'io fiainansika io sy mamokatra. Io no mahatonga amlaza amin'sika matetika tandremo re diso ady atrehana sika, sy ny ady atrehana ny matetika etresika fa miady amin'olona. Ka raha ny olona ny adivasika de mifanapotika isika, ka rehefa mifanapotika de mazava ho azy sy mamokatra. Ny finoana ry kristianina havana enitsika sara, ny fanantenana, ny fitiavana de tahaka ny voasinapy i Jesosy. Ka raha lasa paka ny fakany, zany hoe miaino an' Jesosy sara sika, mitoetra ao am' Jesosy sara sika ary manompo, zay natao hoe lasa paka ny fakany, de tonga hazo lehibe. Ka na de ny voromanidina aza ho Jesosy dia manatona sy mitady fialofana. Ao koa eno isika Jesosy ao amin'ny fampianarany ao amin'ny evanjely vonireny isika teo, tahaka ny voasinapy izy ho Jesosy, zay kely indrindra amin'ny voan-zavatra rehetra ambonin'ny tany raha voafafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra rehefa voafafy sy mitombo, ary mandrasana ny vaventy ka hazo ny voromanidina elofana ny alokalony. Fanoarana lalina izany ry kristianina hava, fa indrindra moa isika miara-mandinika ny fiainansika amin'izao, ary tena azo lazaina koa nefa fa tena fankahirezana ao ansika, satria indraindray isika kivy mieritreritra zavatra goavana kanefa voasinapy ny fanoarana atolotra ny Jesosy asika. Ka noho izany manome angovo amin'ny firososika lalindalina koa, fa indrindra amin'izao fiomanasika amin'ny congrès eucharistique CAN 2024 izao, ka anaovasika départ vaovao. Azo lazaina ihany koa fa manambara ny fiainansika tsirairay avy ny fanoarana ataon'i Jesosy amin'ny voasinapy io, izany hoe voafarany izay kely indrindra ho izy ny voasinapy, fa raha avela isiry izy, avela izy ivelatra, de lasa lehibe ka ny voromanidina avy no manatona azy. Zay tokoa ry kristianina havana, raha mandalina ny finoana sy kelikely sika, miaino zany, mitoetra, manompo, de hivahatra tsara ny finoana. Ka raha izay koa ny fanantenana, raha manana fahasahina na de kely azy sika, dia mahavita zavatra goavana. Ry kristianina havana, aza morakivy, manana faharetana sika, matetika isy fanana sika faharetana io no manapotika ny fiainansika. Ary eto dia manana modely sika, i masinday Josefa, zay azo lazaina fa ray mpianakaviana, na de sy be teny azy de nana faharetana. Inona tokoa ary ry kristianina havana, miaingavy amin'izany rehetra zany no fampianarana azo sika alalinina bebe
tokoa raha velasika isiry tokoa ary ho lasapaka ao amintsika ny finoana raha lalinitsika zay finoana marina izay rehefa sy avelasika ho sempotra no mietraketraka ataosika ihany ny finoana dia matokisa fa ivelatra izay finoana izay ka azahosika ireo fanantenana nomen'Andriamanitra sika dia sy inona fa ny fiadana ny hafaliana izay voalazany Jesoa ao masinday Zoany 5:10 ho indrindra izy raha mitoetra ao am Jesoa isika ary raha itoera dia mokatra be ary ho feno ny hafaliana ary hafaliana lavorary izany resin'ireo manodidina asika ka anatona asika izy ireo satria tahaka n'ilay voasinapy ny velatra asika mahita n'izay hafaliana mitoetra ao amintsika izay ka tonga koa izy andrain'ny Kristy ary zay indrindra no andrasa asika amin'izao kongresy eukaristika izao izay indika ny procession araky ny averimberisika matetika sy hoe hipoerapoera isika fa anampy ny olona asapa tahaka ny voasinapy ka hivelatra andrain'ny Kristy ka manambara ny fizoroana ho vavolombelona tahaka n'ireo modely ho asika maro izy ireo Lycée Mbotovasoa Victoire Somanarivo Carlo Acutis Don Bosco sy ny sisa ka izay indrindra oka isika asapa fa ireo olo-masina nolaza isika teo dia sy misaraka koa amin'ny communion dia ny eukaristia sy misaraka koa amin'ny mission zany hoe fahafoizana fanompona ka izay lay fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao raha isika siraikiraiky ry kristianina havatra raha isika vita patemy no tena voasinapy zany hoe na sy mila zavatra goavana zany dia sy ho tahaka izao tokoa Madagasikara sy tahaka izao ny diosezisika sy tahaka izao ny eglizy sy tahaka izao ny zavatra iainasika andavanandro ka aokary ahay anararotra an'izao fiomanasika akaiky dia akaiky mikasika ny kongresy eukaristika izao ka samy ampiasa ny mot de passe anankitelo isika HENOY espace IZYMITORAMANOMPO dia mino aho fa iroso amin'ny lalindalina koa isika ka zary olo-pinoana olo-panantenana olo-pitiavana olon'ny eukaristia ka zary tabernakla velona tokoa ka raha ao amintsika ilay rano velon'ny fanantenana raha mpivahiny ny fanantenana tokoa isika raha manomana asika amin'ny jobily amin'ny taona ho avy ka ao amintsika tokoa lay fanantenana sy manodoka dia miova tokoa ny fiainansika noho izany mila fiavozana isika mila fiverenasika bebe ka amin'ny Kristy ka amin'izay anana fiainana kristianina isika ary inona mondikan'izay mivelona ny afatra ny papa ray masina amin'ny ensiklika Fratelli Tutti aoka ny vita patemo izy ivelona ny politika lavorary ary sy ny politika lavorary voalazan'io fa ny fahafoizana sy ny fanompona ka na de kely sy bitika toy ny voasinapy azy dia ivelatra mandrakariva ary ampivelatra ny fiainan'olona ka izay le fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao satria io politika lavorary io ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona no mitondra amin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana matoa mikorontana sy miarasy ny fiainasika de satria sy eo zay fahafoizana sy fanompona zay ary rehefa sy eo zay de sisy ny fifanasoavana sisy ny fikasana ny soiombona ka mifanapotika sika ary dia mialalina ny krizy eo amin'ny fiainansika sy eo amin'izao tontolo zao ka azagaga isika raha miarasy ny fiainansika okary kristianina havana ararotsika tokoa izao Ken 2024 izao ka zary tena sotoavina ho isika tokoa ny fihavanana zany hoe fihavanana evangelizeo isika zany hoe fihavanana sady kristianina no malagasy satria raha ny vola foana no manjaka raha ny tombosony tena sy ny fitiavatena no manjaka eo anivon'ny fiainansika dia ifanelikilika mandrakariva
hariva isika dia tanteraka tokoa lay teny mahazatra nanimba ny fihavanana dia ny hoe aleo very sy kalakala mpihavanana toy izay very sy kalakalam-bola. Nefa okary kristianina hava fa ireo razasika izay endry dia efa nasapa fa sy nivarotra ny taloha fa ny fihavanana. Ry kristianina havana, zany ny tena dikany voasinapy. Ny vokatra andrasana amintsika zany dia mba hoe ove missionnaire vita batemy ka iraina zary tabernakla velona mamafy fihavanana, fiadanana, fanantenana isika. Ka na dia kely ny fitsirian'ny voasinapy, raha avelasika misiry amin'ny lalan'ireo mot de passe isika dia ny manodidina avy no mialokaloka mandray ny fahasoavana avy amintsika. Izay tokoa ry kristianina havana ny tiany Jesosy ambara amin'ny fanoarana io, izany hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy aorina ary ao amintsika ao. No anomboan'izay na dia kely sy bitika azy dia raha velasika izy tombo dia aoka mitombo dia azary fialofana ho an'ny hafa. Ry kristianina hava, io ihany koa ny tiany masindahapoly ampianarina amintsika mivaky teny faharoa. Raha avelasika tokoa ny voasinapy ny finoana anana toerana bebe koa ao amintsika ao dia dikan'izay voadio isika ka miamaty ny fanirindra sy ny nofy sy ny rendrarendran'izao tontolo izao ka afaka mivelatra sara ny fiainana mpinoansika. Ny encombrement mety anempotra n'izay voasinapy izay dia torony ny lay afony fanahy masina ao amintsika ao. Ka izay indrindra no andrasasika amin'izao congrès eucharistika izao. Ry kristianina havana, tsy misahatra sika ny mamerimberina miainga avy amin'izany rehetra izany fa ny finoana tokoa sy tany malema no renam-pangado isika fa tany lonaka ampivelatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka izay indrindra no ambarany voasinapy. Ka raha velasika ho diovy fanahy masina sy kelikely ny fiainantsika dia mivelatra ilay voasinapy ao amintsika ao ka amokatra bebe kokoa ka zary olom-baovao ao amin'ny Kristy isika. Manambara izany koa Ezekela mpaminany amin'ny vaky teny voalohany raha ny bazina sahady an'i Jesosy izy ka nilaza hoe angalako ny tendro ny sederahavy ka amboleko olaingosika ny sampany milenodenoka amin'ny lohan'ny rantsany ka amboleko eo tampony tendrombohitra havy sy manerinerina eo amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no amboleko azy. Andrasana sy Moizy ary tonga sedera matalanjona onenan'izao fody amambory manidina rehetra izao eo ambony onenan'ny vorona rehetra eo amin'ny alokaloky ny rantsany. Io lay voasinapy voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely ka inganie izany tokoa isika entin'izao fahasoavana avy amin'ny congrès eucharistika izao. Ry Jesosy zokina io noarinao amin'ny voasinapy ny finoana sy ny eglizy ka inganie na dia kely aza ny asa vitan'ny eglizy amin'ny fanomponanao, na dia kely aza ny finoanay fa no ny asa ny fahasoavanao no ny asa ny fanahy masina dia hitombo hatrany izy ka tonga ho azo lehibe. Ry Jesosy ampio ary zahay ho tahaka ny voa ka raha sy maty sy mamokatra, ampio zahay ahafoy koa ho vonina nompo tahaka anao ka afaka ifampitsimbina manorina ny fianakaviam-ben'Jagnahary olo raiky zahay izy aby. Engany zahay siraikiraiky no ny vavaka ataonao no ny fanomezanao ny fahasoavanao mba ho tonga ho azo midoroboka tokoa ka hatarika ny olombelona rehetra fa indrindra ireo izay mitady ny tena lalakombana mba ho voatarika ho vala sy fanjakana iray fa indrindra amin'izao fiomanana amin'ny congrès eucharistika izao. Ry Jesosy Kristy io ianao ny fihavanana ka ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao. Masiny Maria reny io aza mandao anay amin'izao ady sady dia atrenay izao ankininay aminao ny dianay makany amin'ny kainy 2024. Masinday Josefo misy tokoa ray mpiaro anay ianao ka andamin'ireo mety disadisa sy sakana sy efanay miroso amin'ny kainina 2024. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika
sika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoasika isanandro vaky. Sika miaraka